De faly a miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity formation en ligne community management eto amin'ny site web Tuto Info ity a. Alohan'ny zavatra rehetra dia asiana présentation kely a, na dia misoratra eo amin'ny sisiny eo aza ny anaran'ny mpampianatra. Ny anarako a dia Amin'Irina Miarisoa, antsoina hoe Mamy a, informaticien araka izao efa hitanao misoratra izao a, dia entrepreneur a, mpampianatra. Dia izay maha informaticien sy entrepreneur anahy izay a dia nanosika anahy ho community manager satria nanomboka tamin'ny 2013 izany a, dia hitako hoe ilaina be ilay communication amin'ny réseaux sociaux a. Dia najanoko daholo aza ny marketing traditionnel rehetrarehetra, ohatran'ny hoe manao publicité an-gazety, amin'ny télé, satria intéressant be ilay eto amin'ny réseaux sociaux. Izay zany a ny mombamomba anahy. Dia azo lazaina zany, tsy hoe azo lazaina fa tena izay mihitsy a, io réseaux sociaux io mihitsy zany a no ivelomako a sy ny entreprise a entiko rehetrarehetra. Dia hozaraiko aminao eto izany a ny expérience-ko momba an'io a community management io. Ankoatr'izay moa nanaraka formation ana community management koa, nanao formation en ligne ohatr'izao a tamina inona moa izy ity, université tany ivelany a, formation en ligne. Dia izay fianarana nataoko a sy ilay expérience novatoviko a dia hozaraiko eto aminareo eto daholo a, dia aza misalasala manontany. Misy section fandefasana message ao amin'ilay plateforme antsika ao a, dia aza misalasala manontany. Dia inona ny atao hoe community management? Ny community management zany a dia fitambarana mot anankiroa, community a izany ny dikany dia hoe communauté a, dia management a ny dikany dia hoe gestion. Raha atambatra izay teny anankiroa izay zany a dia gestion de communauté, izay zany a no atao hoe community management. Dia io communauté io a dia mety a manodidina ana marika anankiray. Izaho zao a tia moto, dia anisan'ny moto tena tiako satria ilay izy sady mora, ilay Haojo. Haojo izany a moto sinoa ilay izy fa ilay sinoa tsara, tsy hoe ratsy daholo ilay zavatra sinoa, tsara be ilay Haojo a, satria manambaka an'ilay japonais sasany ireny mihitsy ilay izy. Bon, na ny tena marina aza japonais ilay moto fa filiale an'i Suzuki ilay izy izany. Dia tsara be izany io moto io e. Dia misy communauté izany manodidina an'io marika Haojo io. Zay, communauté eto amin'ny réseaux sociaux io a, fa tsy communauté internationale ohatran'ilay hitantsika amin'ny vaovao sy ny anona ireny. Tsy zavatra hoe fizika izany, fa ao anaty réseaux sociaux ilay izy a. Dia iny efa mivadika fizika ihany izay rehefa eo. Dia ohatra hoe manodidina produit anankiray izao a, mety hisy communauté a, na manodidina entreprise izay ohatra hoe ny entreprise Lirinfo a sy ilay site web tutoinfo.mg izay ianaranao ity a, dia misy communauté anankiray a ngezangeza ihany a ao ambadik'ilay izy. Dia mila gerena zany izay. Raha ataontsika banky tokana ary a, dia ny community management zany a dia gestion ny présence sy ny réputation anao eto amin'ny réseaux sociaux. Izay zany ilay izy. Fanontaniana mipetraka zany dia fa maninona ianao no tokony hijanona eto amin'ny réseaux sociaux? Intéressant be izay fanontaniana izay. Hoe fa maninona izaho no mifindra tany amin'ny resaka réseaux sociaux? Dia ny antony dia reto anankiroa reto hoe misy olona miresaka momba anao a
any amin'ny tambazotra sosialy any. Anao exemple ray nao anankiroa, misy zao ny orinasa Star. Ny orinasa Star ohatra, mialatsiny manontonona raha misy mpiasan'ny Star le olona manao formation eto. Ny orinasa Star efa 90 taona raha tsy diso aho. De 90 taona zay ny fandimby teo tsara sy ny ratsy de any amin'ny réseaux sociaux misy olona manaratsy ny Star ohatra hoe manaratsy gratuitement zany. Misy koa ny manatsara, misy ny milaza ohatra hoe ratsy io produit Star io fa mamono masindrareo zavatra io ohatra hoe misy miteny an'izany sanatria de io zany ilaivana community manager, iny zany ny Star fa recruter community manager mba hiaro an'izay réputation zay de mamaly hoe tsy nisy an'izany kosa tato aminay fa zao zava-nisy ohatr'izany zao le ny hôpitaly Bevelantanana nisy buzz be nateraky le tao amin'ny hôpitaly Bevelantanana de tsy maintsy nisy olona kosa mba namaly hoe zao ny tena zava-nisy. Zay zany anankiray raha entreprise ngeza be iarovana an'le réputation fa ny olona tsy ho sakanao mihitsy, tsy hiresaka anao satria raha Star zao mijerentsika efa tany amin'ny 1960 tany ngamba, nefa ny Facebook, ny réseaux sociaux à partir ny 2000 vao nisy de zay de obligé zany izy tsy maintsy hiditra ao amin'ny réseaux sociaux. Zay ny anankiray. Fa ny faharoa de hoe mba pour se faire connaître zany hoe mba te ho fantatra ianao, ohatranay zao ny entreprise Nirinfo, entreprise tsy de azo lazaina hoe madinika nefa tsy vaventy ihany koa, mba te ho fantatra, mba te hahazo client de mijanona eto amin'ny réseaux sociaux. Zay. Fa marihako fa tsy de hoe ny io zao nasiako soratra hoe vendre des produits fa aleo zay tsy ahariary be hoe hivarotra produit nareo fa atao somary ankolaka. Misy teknika ho asehoko moa zany fa mbola manaraka zay fa zay zany ny antony anankiroa tokony hijanonanao eto amin'ny réseaux sociaux. Efa tsy lazaina intsony moa hoe vahoaka be ny eto amin'ny ino moa zany erak'izao tontolo zao efa misy 2 milliards d'utilisateurs ny Facebook. Raha eto amintsika de misy any amin'ny 2 millions mahery ihany ny utilisateur Facebook eto ka raha hanao publicité ianao de ahomby be le izy satria fokon'olona be ny ato amin'ny Facebook ato. Fa raha hoe alefa gazety le izy de ny olona aloha zao efa tsy de mamaky gazety intsony de sokajin'olona vitsivitsy ny ahita anazy. Raha alefa amin'ny télé izy ny tanora zao tsy de miraharaha an'izany télé zany intsony de zay. Atao ihany ny télé zany fa amafisina kokoa ny réseaux sociaux. Zay zany le izy. De ty programme ty ngamba ny asoriko tonga de hiresaka an'le méthode de travail ekipara isika na hoe écouter, parler et répondre. Ny méthode de travail ianao zany rehefa community manager ianao dia io ekipara io écouter, parler et répondre. Itérative izy io zany hoe mihodina. Inona ny ataonao voalohany écouter, mihaino. Eo ianao le mihaino ny filan'ny communauté anao. Ohatra tam'izah nanangana ny Nirinfo tany ho any 2015 tany de inona no zavatra nataoko voalohany, niditra tany anaty groupe Facebook be dia be tany, niditra tao groupe Saint-Emady de henoko le ankizy manao remarque be dia be hoe ny ato amin'ny Saint-Emady raha tsy olona hoe efa mba manana base zany tsy afaka satria le izy formation à distance logique be zao zay. Mila hoe olona misakra be zany zay vao afaka amin'le izy
de hitako koa misy kritika am'le boky mena indraindray ozy izy zareo sarotra be ny examen mpanjakana io normal be zany a nefa le boky nomena tsotsotra ihany de zay zao no hainoko tao anatin'ireo groupe reo nanao écouter zany tam'izay de proposer solution rehefa avy eo proposer solution hoe ato a misy tsena ray zany ato misy tsena vaovao a andaotsika hanao formation ho ana universitaire anampianany zareo a satria mifameno any université sy ny institut de formation professionnelle ohatranay a de proposer zay hoe misy formation na langage C, misy hoe Java, formation na développement web de matetika moa zany a ankizy avy any fanjakana moa zany no tena mianatra aty aminay aty satria fantatsika ihany ny fanjakana am'le programme misy ny grève tampoka sy zay zany le tiako lezany aminareo le écouter miaino aho aloha zay vao ny teny de eo am'le zaly nanao publication iny am'izay a hoe manome formation développement web zahay a de amin'iny zany a no iny zany atao hoe parler iny ok de aveo ianao a répondre am'izay ny ataonao ato am'izay zany ianao a mamaly satria rehefa nanao publication ianao de nisy niresaka taminao de mila mamaly de ohatr'izay foana le izy a cycle anankiray le izy écouter parler répondre de aveo écouter ndray a parler répondre de miodina le izy zany ok fa sina fanazavana fanampiny ihany moa inona le écouter rehefa manao veille ianao veille concurrentielle ohatra hoe ianao a mivarotra fromage de jerenao daholo aloha zay mpivarotra fromage rehetrarehetra any a manao fampitahany ianao a jerenao koa ny filan'ny communauté anao a ohatrohatr'izay le izy de tsy voatery hoe anaty groupe le izy Facebook moa zany ny exemple ataoko eto foana fa tsy voatery ihany le izy fa zay rehetra zay toerana rehetra any anaty internet any de andehananao daholo a ianonao a ijerevanao ny filan'le olona mety anontany mihitsy azy ianao a maka olona anankiray de manontany a zay ny atao hoe écouter zay mila fantarinao zany toetran'le communauté anao a inona ny zavatra tadiaviny zany mila fantatra de mila mianatra ianao mamaly am'ireo communauté reo ohatra na any anaty groupena moto ohatra zany misy vocabulaire hafahafany ohatra hoe zany taindaka zany inona ny dikan'izany rehefa piesy ny ataon'ny zalahy hoe taindaka de piesy ratsy zay de ampiasainao le vocabulaire rehefa anao publicité anao rehefa aveo ohatra te halafo moto ao am'zareo ianao de zay ohatra hoe inona zany grosaka zany de gros cylindre ny dikan'izany a fa le grosaka ny ampiasainao a de mba se sentir le olona zany hoe tena expert marina ty zavatra ty zay ny ataonao am'le écouter anie zay zany le izy de mila an'io foana zany mila miécouter foana zany fa tsy zay saim-patatra foana ny atao eo fa hita hoe le zavatra hoe tsy mandeha le business de mbola zay ao anaty eritreritra ao ihany a fa anontanio any communauté anao a mitafatafaha aminy a henoy a zavatra ilainy zay a de andeha ny businessinao a am'izay de eo am'le parler fanazavazavaiko teo ihany koa eo le création de contenu zany a rehefa manao publication amin'ny réseaux sociaux ianao fa tsy voatery hoe amin'ny réseaux sociaux fa mety hoe any anaty blog ihany koa rehefa manao an'izay ianao a de zay zany a ny atao hoe parler miteny zany ianao am'izay de le répondre le manao création de dialogue miresaka zany hoe misy commentaire eo amin'ny publication anao de mamaly ianao an'le commentaire tsy maintsy valianao aloha iny a zay a
de ohatra hoe misy mandefa message ianao de mamaly ohatra hoe manao animation ianao manao publication anaka-mantatra kely zany mba répondre reny fa tsy parler le parler le tonga de le contenu anao mihitsy hoe za manao mampanao formation community management zay fa le répondre ohatra hoe manao publication ianao ohatra ny Airtel zao raha tsy raha misy mpiasan'ny Airtel ny mpanaraka ny formation manahirana mantsy le mifanotonana anarana de manao ny Airtel manao publication anaka-mantatra kely foana hoe inona ary zany le boka mitaingitretra ohatrohatr'izay répondre zay rehefa animation zany de anatin'le répondre zany zay izay mila mampiresaka olona be dia be any anatina communauté any zany ianao anaty groupe anaty forum tsy misy limité amin'ny réseaux sociaux reny le community management fa le vao toerana misy olona de andehanana de ohatrohatr'izay zany le community management